Mifantanina mipetraka zany Président-Maire de hoe tokony tomany ve sa tokony me faut-il en rire ou en pleurer ozy ny teny vahiny rehefa nahita ny sarymetsika goavana be izay nitranga tetsy Anosy tamin'ny omaly tao anatiny hoe fihaonan'ny Marc Ravalomanana sy Rivo Rakotovao. Aty am-piandohana aloha dia apetratsika tsara zany Président-Maire hoe tsy haiko tsika io ve no mety hoe tara-train ozy ny fitenena amin'ny tanora fa nisy fotoana ve teo anelanelany zavatra nitrangatra amina tongavany Marc Ravalomanana tamin'ny volana Desambra taona 2014 no nakaty tamin'ny volana Oktobra azafady 2014 nakaty nisy ve fotoana izay mety hoe on a raté un épisode ozy ny teny vahiny zany hoe ny vahoaka malagasy ke tsy nalala fa tao anelanelan'izay efa nahazo andraikitra ara-panjakana ve Marc Ravalomanana izy io ve efa lasa filohan'ny République izy io ve efa lasa ben'ny tanàna izy io ve efa lasa premier ministre lehibe ny gouvernement matomagna manko amin'ny teny an'izay dia hoe izy ve zany efa tompona andraiky mpanjakana zay le fanontaniana mipetraka raha nahita manko ny zavatra nitranga omaly tetsy Anosy hoe niona nandritra ny adiny ray Andriamatoa Rivo Rakotovao sy Marc Ravalomanana dia mety hiteny zany ianao hoe normal zany chef de parti nge Marc Ravalomanana mo Andriamatoa Rivo Rakotovao ministre d'État sady chef de parti filohan'ny antoko HVM ihany koa fa raha izay ny fandehany zany dia tsy nanana endrika ofisialy zany hoe allure officielle ara-panjakana ilay fihaonany rotonta ary tsy tokony tany amin'ny birao am-panjakana fa tokony tany amin'ny siège ny HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao amin'ny président ny HVM azy sy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny président team azy niona dia satria raha hita an-gazety zany dia hoe hiezaka anao rapprochement ny team sy ny HVM resaka hifanantona zany ny team sy ny HVM raha zay no izy ka hoe tany amin'ny birao any HVM teny an-tany mena ohatra natao amin'ny birao antiky Madagasikara tsy fantatra tany faravohitra ve tsy fantatra moa zany zay birao antiky Madagasikara na eo Magro ve dia hoe tsy zavatra azo resahana mihitsy fa tena normal tsara fa à partir du moment azafady fa manomboka amin'ny fotoana zany ao amin'ny birao an'Andriamatoa Rivo Rakotovao etsy Anosy no noraisiny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia manana statut ministre d'État zany Andriamatoa Rivo Rakotovao mandray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana eo ok zay zany mazava tsara zany hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao ministre mpanjakana zany no mandray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny maha-olo-pirenena tsotra azy satria raha ny fahafantarana azy tsy filoham-panjakana Marc Ravalomanana tsy filoham-pirenena tsy premier ministre lehibe ny gouvernement tsy manana ndraiky mpanjakana na kely fa raha iventy azy à la rigueur angamba dia hoe vadiny be ny tanàna fa ilako tsiny fa zany vadiny be ny tanàna zany tsy manana statut officiel na kely fa raha iventy azy na vadina ministre azy ianao tsy manana statut officiel eto Madagasikara aloha dia ny première dame ihany zany hoe vadiny filoham-pirenena ihany no mety manana statut nefa zany tsy tena misy texte mazava miprévoir hoe mamaritra hoe zany vadina filohan'ny République zany dia tahaka an'izao zany hoe manana toerana officialy fa zay zany mohatra nefa ekena zany hoe statut ana première dame zany vadina filoham-pirenena dia ajaina arak'izay eo amin'ny resaka arifenitra fa raha vadina be ny tanàna ianao dia miala tsiny fa ohatranao ohatranahy ohatran'ny olon-tsotra rehetra ihany tsy ohatranahy akory aza velako tsiny fa za conseillère municipale mbola manana statut mihoatra n'Andriamatoa Marc Ravalomanana zany zala latina rakotondraza ametrahako fotsiny zay hoe tsinitsiny ny Marc Ravalomanana miona amin'Andriamatoa Rivo Rakotovao amma ministre d'État azy io ex-président de la République angamba zany fa tsy misy resaka ma ex-président de la République azy mihitsy ny resahana tao fa ray aloha resaka parti zay tena misy fampifangaroana diso tafa oatra zany ndao ataotsika hoe normal ihany tsy maninona fa le faharoa zay zava-doza tsy roa matany ary nitsangana ny volony tena marikoditra ary kivy zay le teneniko ngamba mesy isy ndao le retsy mefa io tonga amin'le fitenenana hoe le peuple se donne un dictateur ny vahoaka ihany no mamola vola mpanoty hijadona anankiray ekeny hitondra azy oporofoko aminareo zay resak'izay rehefa avy eo fa le zavatra faharoa ny tena namofady dia ny hoe Andriamatoa Rivo Rakotovao zay mandray an'Andriamatoa Marc Ravalomanana io
de mazava tsara aloha tamina ministre d'État satria ray hoy atao anaty bahony ary faharoa raha le resaka ny resahana de tena mangataka kaonty amin'Andriamatoa Rivo Rakotovao Andriamatoa Marc Ravalomanana mikasika ny asany edre gagitsika eo Andriamatoa Rivo Rakotovao rehefa niseho amin'ny mpanao gazety zany ny rotonta rehefa nresaka ireo zany zareo mikasika an'le hoe fiara-miasan'ny team ve sy ny HVM ve iny tsy resahantsika iny resaka politika fa le resaka faharoa am'izay resaka fanotofana tany de rehefa nanondro an'le carte iny Marc Ravalomanana le carte le hoe manodidina ny fary hoe le toerana fanotofana toerana totofana sy ny sisa zany mare masay moa io tena nyresahany io zany de zao ny zavatra kisariny tranga atao mila takatritsika tsara zao resaka ataoko zao fa tsy voatery hoe takatry ny olona rehetra aloha fa mila ouvert d'esprit tsara matakatra azy fa raha ohatra ianao somary bornena fanatika de fa tonga de avadio any amin'ny hirahira ny radio fa tsy ho azonao ty resaka ho resahako ty ilako tsiny tiatsiko tenenao anatin'izao resaka ataoko zao de zao le pose ny rotonta zany rehefa hiresaka mikasika an'le lafiny fanotofana tany zay lafiny teknika zany responsabilité an'Andriamatoa Rivo Rakotovao andraikitra Andriamatoa Rivo Rakotovao anatin'ny asany de somary en retrait am'izay Andriamatoa Rivo Rakotovao zany hoe navelany ho eo aloha zany Marc Ravalomanana anatin'ny sary moa misy an'izay fa ny mino fa ny média nahitan'izay ihany koa fa tsy hoe Zalalantina rery no namorona an'izay fa eto Ambanimasoko eto zay sary zay am'izao fotoana izao mba tsy hoe mamorona ny Lalatsina mikasika an'izany resaka ambaran'izany de lasonge tenenako anareo mihitsy hoe anaporofoko anareo an'le hoe en retrait Andriamatoa Rivo Rakotovao rehefa nresaka mikasika an'le tany Andriamatoa Marc Ravalomanana le carte io de misoratra hoe état des lieux les terrains limitrophes du lac Maremasay ngambany io resahany io zany tsy hoe angamba fa lac Maremasay io resahany io zany am'le resaka hoe fanotofana tany de Marc Ravalomanana aloha no miresaka azy voalohany aloha de efa tsy azonao hoe inona ny mahatonga ny Marc Ravalomanana miresaka an'le tany sy ny resaka lac ny Maremasay averiko tsara vadiny mahabe ny tanàna anao tsy midika fa be ny tanàna ianao fa vadiny be ny tanàna ianao fa le pose ny rotonta ihany koa de Andriamatoa Rivo Rakotovao en retrait par rapport à Marc Ravalomanana izany hoe amin'ny sisiny zany Andriamatoa Rivo Rakotovao somary eo arina mametraka zany raha amina resaka arifenitra zay de hoe tompona andraikitra lehibe anao le olona eo alohanao de enao ato arina zay ny resaka arifenitra zay resaka sary ivelany zany fa amin'ny resaka protocole ihany koa de rehefa lehibe no miteny de enao subordonné zany na piasa ambany fifehezany olo io zany de ao andamosiny manotrina warina zay mihitsy le sary mitranga azo aseho zany raha ilaina fa tsy hoe zahako mandainga zay zany le zavatra misy zany hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana miresaka mpanao gazety miresaka remblena tany na miresaka fanotofana tany any Maremasay de ao andamosiny Andriamatoa Rivo Rakotovao tahaka ny hoe izy zany ny supérieur na lehibe de Rivo Rakotovao no piasany na eo ambany fahefany ao arinany zay aloha le endrika voalohany endrika faharoa de ity mangataka kaonty amin'Andriamatoa Rivo Rakotovao ministre d'État miala tsiny fa raha amin'ny rang protocolaire de troisième personnalité ao arinany filohan'ny république amin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement de ministre d'État satria moa zany raha hoe am'izay arifenitry ny exécutif zay ny resahantsika zany hoe Andriamatoa premier ministre lehibe ny gouvernement sy Andriamatoa filohan'ny république ireriana zany no supérieur hiérarchique n'Andriamatoa Rivo Rakotovao fa Andriamatoa Rivo Rakotovao asa tsy fahalalana ve sa efa fanekeny ny subconscient anao efa somary midorororo zany hoe eka mialatsiny hoe colonie an'Andriamatoa Marc Ravalomanana ve zany de fa manaiko azy ianao hoe dray lehibeako ty Marc Ravalomanana ty asa zay fanontaniana roa zay zany napetrako satria ny tena moa zany tsy malala na izy zany ataotsika hoe tsy malala mihitsy izy hoe tsy mety zao zavatra zao tsy ho lehibeany mihitsy Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ny lojika fa izy de manaiky zany fa lehibeany Marc Ravalomanana raha io endrika ny sehony le raharaha tamin'ny omaly io de mbola pira noho izay
Mendrika zany aloha le fisehoana tampanao gazety zany aloha de efa nampiseho an'izay hoe Marc Ravalomanana ny lehibe fa Rivo Rakotovao de mandefitra teo reny. Enao ministre d'État miala tsiny miala fondry ahoana moa zany ny anekenany zany fa faharoa de izao Marc Ravalomanana hono de nangataka compte tamin'Andriamatoa Rivo Rakotovao. Le mangataka compte zany de mangataka-panazavana aminao enao ve nanome autorisation andreo fanotofana tany eny amin'ny Maremasay ireo ohatray fa izy Marc Ravalomanana mangata-panazavana à un ministre d'État. Gaga tena gaga zay zany vao tena hoe de gaga la gaga tanteraka mihitsy fa izy Marc Ravalomanana no angata-panazavana à un grand ministre d'État. Miala tsiny ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka de izy ny tompon'andraikitra faharoa ao ambanin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement ary tsy manana patron izy afa-tsy président de la république sy ny premier ministre ireriany. Zay raha ny ary fenitra ao anatin'ny fahefanam-panatanteraka. Movy Andriamatoa Marc Ravalomanana ho a premier ministre na vice premier ministre na président de la république. Tsy angamba raha ny valiteny fahafantarako azy aloha hatreto io Marc Ravalomanana maka fanazavana manao demande d'explication zay mihitsy manko le izy manao demande d'explication amin'Andriamatoa Rivo Rakotovao io de un simple citoyen olon-tsotra tsy manana fahefanana kely azy fa sady niraisinao tao ambirao amaminisy mpanjakananao no ekenao imasim-bahoaka manao demande d'explication anao ary ny pira de ity Andriamatoa Rivo Rakotovao de mamaly tahaka ny hoe patronko mametra-panontaniana amiko de mamaly tsy za ozy na me autorisation fa ny apipa izay mahariako tsara fa tena fandaingana tsy tahotra tsenatra satria zany apipa zany tompoko de sous la tutelle technique du ministère d'État. Zany hoe ao ambany fiahina teknika amin'ny ministera mpanjakana andraikitra Andriamatoa Rivo Rakotovao tanteraka zany le apipa mialany bala tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe tsy zany manao an'io fa ny apipa ohatray organisme rattaché aminao ao ambany tutelle anao zany ao ambany fiahina raha teknika anao ve de milaza ianao fa tsy anao manao an'io. Gaga tanteraka am'le attitude n'Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe tena gaga miala tsiny fa tsy mendrika anao le ministre d'État anao Andriamatoa Rivo Rakotovao satria zay le attitude zay zany hoe mametraka n'Andriamatoa Marc Ravalomanana fa lehibeany izy raha ny eo amin'ny ary fenitra amin'ny pose jerevany io de fa colonie ny Marc Ravalomanana zany. Vous êtes responsable, vous ne l'êtes pas. Na ianao tompon'andraikitra na ianao tsy tompon'andraikitra na ianao miassume an'izany toerana ministre d'État anao zany de mametraka ny tenanao eo fa tsy midorororo hoe etre Marc Ravalomanana indray no ataonao lehibe anao ary omenao fanazavana mirendre compte amin'ny Marc Ravalomanana izy zany zay manko ny tena dikan'le izy raha azontsika tsara an'le hoe maridicule n'le situation zany mirendre compte amin'ny Marc Ravalomanana izy de hitanao ohatra ny rehefa bedy an'ny mpanampinao anao zao na bedy an'ny mpiasanao anao zao de matetika miala bala ny mpiasa satria tsy te hiassumer ny responsabilité. Rivo Rakotovao zany teo anatrehany Marc Ravalomanana de tsy te hiassume ny responsabilité any hoe ny apipa ozy ny responsable n'izany remblé zany fa tsy za nefa ny apipa tompo de sous tutelle technique an'Andriamatoa Rivo Rakotovao. Gaga tanteraka ianao hoe mais c'est le monde à l'envers. Mivadika tanteraka zany zao tontolo zao am'le zava-misy fatelo manarakaraka zany de ity io masina Andriamatoa Rivo Rakotovao ihany et ce dernier qui se laisse faire zany hoe manaiky Andriamatoa Rivo Rakotovao an'le cinéma ataony Marc Ravalomanana. Za kosa aloha tena amin'ny Marc Ravalomanana hoe bravo ataovy ihany alefasy fa ko ny olona ary dorororoko ny olona ary manaiky an'izany ko alefasy re Marc Ravalomanana atohizo manandray rapitso amin'ny premier ministre indray de ataovy ohatran'io ndany république ataovy ohatran'io tiary ministre d'État tsy misy dikany aminao tsony zany hoe PDS atsony PDS antsony 3 mihitsy hoe mila manao passation mivadika ianao atao tery manta fotsiny atray alefaso Andriamatoa Marc Ravalomanana mi-encourager anao mihitsy atohizo alefaso fa mafinaritra zany etray mbola ho aiza de tohizako le fanazavana zay zany efa teboka anankiroa efa mamoehitra mampirikoditra ny mieritreritra azy hoe fa inona ity zava-misy eto amin'ny firenena ity de fahatelo de ity Marc Ravalomanana mampitandrina
mampitandriny marika Ravalomanana andreo olona mpanototra tany. De mifanontaniana indray de fa iza moa zany marika Ravalomanana mampitandriny mileky izy de Andriamatoa Rivo Rakotovao ministre d'État tena miala tsiny fa miremettre en question an'ilay autorité an'Andriamatoa Rivo Rakotovao mihitsy zany eo Andriamatoa marika Ravalomanana fa de gaga ny tena hoe manaiky an'izany eo anaty ny mpanao gazety de mangina de mipetraka Andriamatoa Rivo Rakotovao am'izany zavatra mamoehatra ataon'Andriamatoa marika Ravalomanana zany miala tsiny ohatr'izao ny kisary azahoantsika rehetra azy tsotra mandray olo-pirenena ao amin'ny biraoany zany un citoyen lambda ozy tsika satria lako tsiny fa tsisy idirany ma ancien chef d'état n'Andriamatoa marika Ravalomanana ao zay resaka resahany zay satria tsy hoe prérogative-ny amin'ny ancien chef d'état azany mampitandrina ny olona na manontany fanazavana aminao mangataka compte aminao non ancien chef d'état zany statut-ny de toeram-boninahitra zany raha tsorina le izy tsisy ifandraisany amin'ny resaka fahefam-panjakana mihitsy de misy olo tsotra zany tonga ao amin'ny biraoany Andriamatoa Rivo Rakotovao de misy valan-dresaka mpanao gazety de manontany eo masom-bahoaka n'Andriamatoa Rivo Rakotovao tsy manontany eo masom-bahoaka fa mampitandrina un simple citoyen olo tsotra mampitandrina eo mason'Andriamatoa ministre mpanjakana hoe mampitandrina anareo reo izy ny mampitandrina fa tsy hoe ministre d'État moa de ny angavy mba hiteny an'izao mais même mazana zay tena tsy misy antony mihitsy tsisy fondement zany na kely aza hoe en vertu de quoi moa amin'ny mahinina azy moa zany ny atonga ny marika Ravalomanana mampitandrina any olona manototra tany de io zao ny fanazavana azy ny véritable problème miaraka amin'Andriamatoa marika Ravalomanana raha io zavatra misy io ary nasehony zany tamin'ny herinandro raha nanao valan-dresaka mpanao gazety niaraka tamin'ny vatiny izy de io koa le adevitra mipetraka izay mbola mipetraka tamin'ny omaly de hoe ny olana goavana be amin'ny marika Ravalomanana de izy mihitsy il se prend et pour le président de la République et pour le maire d'Antananarivo izay zany fetreretany marika Ravalomanana ny tenany io de sady président de la République izy no ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra izy ary zao tamin'izy le nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny herinandro iny ny solifatra nge ny vava misy lapsus ozy ny teny vahiny ny solifatra ny vava ny teny manao hoe zany ben'ny tanànan'Antananarivo zany nge ozy mitovy amin'ny président de la République satria izy mialatsiny aloha fa tsy izy miben'ny tanàna fa raha matola aloha Ravalomanana tsy izy ny olom-boafidy fa le vadiny fa tsy hoe tsy haiko aloha na misy an'izany ao anaty lalam-panorenana hoe raha voafidy ianao de mivadinao koa de mitovy fahefana aminao fa raha zay no izy eto amin'ity firenena ity de efa zay olona milatsaka zany de mivadiny koa manana fahefana mitovy aminy dikan'izay zany Andriamatoa Rajonarymampiana président de la République Ramatoa Voangy Rajonarymampiana ihany koa de tokony manana statut na président de la République de manao ny asa ny président de la République mba ilazako amintsika zany hoe zavatra tena tsy mitombona mihitsy zany lako tsiny lako fondro zany ty zavatra ho teneniko manaraka ty hoe amina resaka médicaly amina resaka ara-pitsaboana de anaovana fitsaboana manokana mihitsy ny olona se prendre pour quelqu'un d'autre asa raha tsika zany tiako tenenina zany quand je me prends pour ce que je ne suis pas de manomboka cas médical zany ianao io de anaovany dokotera fanadiadiny sy fitsaboana ihany koa car rehefa à partir du moment marika Ravalomanana se prendre pour un président de la République se prendre pour le maire d'Antananarivo de fa tokony cas médical zany zay anaovana fanadiadina hoe inona moa zany ny tena ao anatin'ny lohan'ity olona ity zay zany le tiatsika tenena ao anatin'le ianao fa de mieritreritra hoe un Nicolas Sarkozy any Frantsa zany io Nicolas Sarkozy andeha hiteny amin'ny hainao manjery de mbola manome mise en garde ny olona manao ny tsy ara-dalàna ao amin'ny firenena frantsay nefa tsy manana fahefanana kely azy marina mafy tsy tonga de direct tany amin'ny hôpital psychiatrique nanaovan'ny mpanao gazety an'izany na ho tenen'ny opinion publique hoe non vous n'allez pas bien monsieur le président soignez-vous d'abord zay nanaovana Nicolas Sarkozy raha ohatra Nicolas Sarkozy amin'izao fotoana izao ka mandeha mitsena miseho amin'ny hainao manjery ka miteniny tenany hoe je mets en garde zany hoe manao andraikitra président de la République
satria miteny eo na zany au pire des cas zany prime ministre lehibe ny gouvernement satria mibaiko an'le ministre d'état tena nametraka ny tenany misy Marc Ravalomanana omaly hoe izy ny président de la république ary za minoana reo tel qu'on connaît le personnage mialatsiny raha ny fahafantarana an'izany Marc Ravalomanana zany tena sérieux mihitsy izy ny teny an'iny resany tamin'ny valandresaka ampanao gazety niaraka tamin'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana io hoe ny président de la république inge ny be ny tanànan'Antananarivo inge mitovy amin'ny président de la république satria efa zay ny ao anatin'ny lohany izy io tena mieritreritra fa président de la république izy ary izy io tena mieritreritra fa izy ny be ny tanàna misy zavatra tsy mety ça va plus ozy teny vahiny izy moa zany Marc Ravalomanana no afaka mpitandrina indrindra fa ny tantara voatsela akory fa tamin'ny taona 5 tamin'ny taona 20 faraparany taona 20 no kian'ny mpanao gazety izy zany satria totofany dolo ny tanin'ny olona totofany dolo ny tanin'ny olona tran'olona ny ravany de totofany tanimbaran'ny olona sy ny sisa tsara talàna mazava ho azy satria reo olo ary tena nisy mihitsy ara ndosiny fahafatesana tamin'ny nanaovany Marc Ravalomanana tena doatapenaka tena ambotry manjaka sy ny sisa de niteneny ny mpanao gazety ahoany ty manototrotra tany ty Andriamatoa Marc Ravalomanana zao valy tenin'ny Marc Ravalomanana tamin'izany fotoana izany de maninona za mahalala masoa amin'ny vahoaka za tsy mila men'ny vahoaka afatra zany za mahalala masoa azy raha mbola misy tany totofana hafa raha de mbola totofa kokoa Marc Ravalomanana no niteny an'izany tsy olo-kafa ankehitriny le même Marc Ravalomanana miteny amintsika manao hoe mampitandrina andreo manototra tany tsy ara-dalàn'ireo de gagela fa ianao ve président de la république fa ianao ve be ny tanàna fa ianao ve ministre d'état eny Andriamatoa Rivo Rakotovao manaiky ho koloniany Marc Ravalomanana eo amasony mpanao gazety fa raha ny olona mandinika ny opinion publique mandinika de hoe teny efa mba tsy normal atsony kosa ty raha ty gaga gaga tanteraka mihitsy ianao ao anatin'le raharaha hoe fa iza moa zany izy ary fahefana avia iza moa zany mahatonga azy ampitandrina ary le izy mpanototra tany tsy ara-dalàna no mampitandrina ny olona manototra tany tsy ara-dalàna fa io ny ahafantarana hoe izy Marc Ravalomanana sy lay fitiavan-tenany fa rehefa izy de mety rehefa ny olona tsy mety ary zay no mbola ilazaka anareo hoe tsy niova zany Marc Ravalomanana zany mbola iny ihany Marc Ravalomanana hatramin'izay de mbola iny ihany izy amin'izao fotoana izao fa zao io fihetsika ataon'ny Marc Ravalomanana efa tao anatina vanim-potoana lavalava io efa fampisehoana amintsika hoe ohatraohatran'izao ny zavatra hiandry ny malagasy fa zay manamarina an'le zavatra ny teneniko omaly hoe tsika malagasy koa masochistako tsika malagasy koa tia tsika mijaly ange tsika malagasy ane on prend plaisir mahazo fampinaretana amin'le fampijaliana antsikitsika ka rehefa isika malagasy tamin'ny alalany iny fifidianana iny no mamevahana olona sy mifidy olona sady tsy manao ady hevitra no tsy miteny tsy mivolana no efa nampafatarina tsika de ny melo hoe raha Lalao Ravalomanana ngeny lany de nidikan'izay Marc Ravalomanana ny tena anjakazaka io ka misy tromperie sur la marchandise zany mialatsiny amin'le fitenenina misy famitahana anao zany fa za very mbinitsorana efa raha hivarotra zavatra aminao de hivarotra n'ity telefoniko ty de teny aminao zany hoe bon ty telefoniko ty mbinitsoa Samsung ty ohatran'izao ty amidiko aminao ty ok arozy mbinitsoana efa ohatrinona ny vidiny io 300 fanaraka zany tsika zany hoe vidy an'ity 300 mety miady varotra anao ataovy efa 100 de fanaraka zany tsika senao io lafo le telefona rehefa lafo le telefona de io za hoe ny tena marina mbinitsorana efa tsy ty Samsung ty ny amidiko aminao fa ty iPhone ty zay le ka namety tsara namety raha tsy any le problème fa le problème de hoe namitaka anao zany satria talohan'ny resantsika senao nanaovantsika senao ny ady varotra sy nandreseko lahatra anao anina rosoko taminao fa rehefa tena vita ny fifanarahantsika de be amin'izay ny tena meko anao eo de anaovako tikano sy tikano amin'izay anao ka anao efa te hifidy an'ity aty fa manaiky anao tsara tsy manaiky anao fa tsy maintsy be anao eo ka anao efa te hifidy an'ny Lalao Ravalomanana manaiky anao tsara tsy manaiky anao tsara fa ty tsy maintsy Marc Ravalomanana mitondra eo
ka izay indrindra lesona voalohany tiako omena antsika vahoaka n'Antananarivo. Hatria zao tsy hoe zany manome lesona zany fa tiako ho tsapatsika zany zay resak'izay. Isika fitopolo isan-jato sy ny fidy tamin'ny fifidianana be ny tanàna io, aza manenina amin'izao fotoana izao hoe lasa marika Ravalomanana no mitondra, ary mety hitenana hoe miala tsiny fa zay tsy nifidy any marika Ravalomanana, fa efa fantatrao tsara zay riska izay, zay danger na ny loza mananontanina izay hoe raha lalao Ravalomanana nge fidina dia marika Ravalomanana ny tena izy eo e. Fa isika tsy nifidy, tsy niprendre akory, tsy mba nisahirana kely akory mba nisitraka an'le zotsika. Nous n'avons même pas pris la peine de jouir de nos droits. Zay mihitsy le de misubira zany ianao ankehitriny, manaiky zany ianao ankehitriny, tsy maintsy manaiky ianao ankehitriny, na tianao na tsy tianao, ka na imenimeny ianao hoe miala tsiny kosa fa zay tsy nifidy an'izany marika Ravalomanana zany, fa le ianao tsy nifidy indrindra misubira ianao amin'izao fotoana izao, manaiky ianao, tsy maintsy manaiky ianao amin'izay fotoana izao. Zay nge le mamoehitra amin'le toetra raha misy ankehitriny Bintsorana Efso. Kagy ianao tamin'le valandresako ampanao gazety, de zay le kisary niseho zay mihitsy no niseho tamin'le valandresako ampanao gazety omaly tamin'ny Andriamatoa Rivo Rakotovao sy marika Ravalomanana, Andriamatoa isany Rivo Rakotovao sy marika Ravalomanana, de Andriamatoa marika Ravalomanana sy Ramatoa vadiny lalao Ravalomanana tamin'ny valandresako ampanao gazety nataony zareo tamin'ny alakamisy na zoma iny tsy hitadidiko. De marika Ravalomanana ny eo aloha, de lalao Ravalomanana lehibe ny tanàna no eto aoriana. Lalao Ravalomanana ny lany tamin'ny fifidianana, lalao Ravalomanana no fidiny ny olona nifidy azy, lalao Ravalomanana zany ny be ny tanàna, fa marika Ravalomanana no miteny eo amin'ny toerany be ny tanàna, fa le be ny tanàna de mijoro ohatra ny marionnette fotsiny ao aoriana. Il y a eu tromperie sur la marchandise, ozy ny teny vahiny, zany hoe nofitahana zany le mpifidy. Fa za kosa aloha de tsy manala ny mpifidy mihitsy hoe miala tsiny fa zay vao fitaka e, sitraponareo ny anareo, zay le mahatonga na miteny alefaso marika Ravalomanana. Aza manana état d'âme am'izany ianao Andriamatoa marika Ravalomanana, fa tohizo ko ny vahoaka ny te hametraka c'est le peuple qui s'est donné à un dictateur. Ny aktanao nifidy any Ramatoa lalao Ravalomanana iny de nanomezanao, namola volanao an'le dictateur vaovao zay efa fantatrao. Azafady tsy dictateur vaovao fa efa fantatrao hoe dictateur, fa nomenao fahefana vaovao indray sy amerina anao an'izay didijadona izay. Efa didijadona nge zao ataony marika Ravalomanana zao e, na tianareo na tsy tianareo de zany tena hitantana n'io tanàna io, ary masom-bahoaka Bintsorana Efso tena ambaniny mihitsy le vatany hoe miala tsiny fa nozangy eny natonga ny olona mifidy azy e. Raha tsy nisy anahy de tsy olany teo nge lalao Ravalomanana, na de ataoko hoe nieritreritra an'izay ary ianao tao anatin'ny sainao tao, tsy maninona. Normal koa zany hoe ianao vadinao manampy anao amin'ny fifidianana zany, ianao manampy vadinao amin'ny fifidianana zany, c'est normal. Fa tsy tratratratraina masom-bahoaka zany e. Fa mety ao anatin'ny sainao ao na mety nareo mivady miresaka eo am-pandriana eo de hoe tandreminao fa anao tsy lany raha tsy zahako a. Zay ngaka tsy mifaka ako Bintsorana Efso. Fa no hoe teneninao i masom-bahoaka mihitsy hoe raha tsy zange de tsy lany io e. Zany hoe tsy nisy olona, zany hoe tena apetraka marika Ravalomanana mihitsy fa tsisy personnalité le vadiny io, fa no izy no nalany azy. Grave anie zany Bintsorana Efso, fanambanina anie tsy mihoatra an'izany. Tena hoe soumise zany, on ne peut pas faire mieux ozy ny gazety zay. Tsy afaka mihoatra niny fiatsika nataony Ramatoa lalao Ravalomanana miaraka amin'le tsikitsikiny kely malefaka. Rehefa niteny an'izay marika Ravalomanana hoe enao anie ka ambaniny marika Ravalomanana imasom-bahoaka e. Ary asehony mihitsy hoe enao tsy miteny tsy mivolana, mangina ianao rehefa zany no miteny. Zay le hoe une femme soumise. Rehefa eo anatrehan'izay marika Ravalomanana zay, Ramatoa lalao Ravalomanana. Etray, mbola ahita tsika vahoaka n'Antananarivo, mbola ahita. Ary de eto tsika nge samy ahita e, mbola hoaiza. Mbola tsy nandray fahefana akory resy de efa nomenimena le mpiasan'ny commune urbaine n'Antananarivo ao. Grave ane ato e, grave ane ato e. Efa misy inona ho ako ny tena moa zany mba curieuse, mba liny e, de mitaraina zany zareo. Ary mivoaka tamin'ny fahitalavitra raha teo moa zany. 3 ambin'ny 10
Andriamatoa Marika Ravalomanana ny manao tsindry am'le filohan'ny délégation manokana ny tanànan'Antananarivo hoe ataovinao malaky zao de zao tsy maintsy ataonao passation amin'ny vadiko. Fa iza moa zany Marika Ravalomanana mibaiko an'le PDS koa. Ary nisy mihitsy aza hatraminy hoe nandeha tamin'ny fahitalavitra zany a. Nisy mihitsy aza hatraminy hoe mekary ianao hoe ty faravohitra fa ilaiko. Marika Ravalomanana un simple citoyen io a. À la rigueur hoe vadiny lehibe ny tanàna fa zany vadiny be ny tanàna zany tsy anananao fahefanana kely azy. De izy no mibaiko an'Andriamatoa filohan'ny délégation manokana ny tanànan'Antananarivo mekary ianao ty faravohitra fa ilaiko. Solo moa fa mba niatrika le PDS ty tsy nanaiky. Tsy nanaiky amin'izay. Fa le terrain isak'izay mahatsara taovy ny passation miaraka amin'ny fanambaniana isan-karazany. Ary ny mpiasan'ny commune de niteny hoe ohatra ny fa manomboka mahazo ny toetrambadiny ilay be ny tanàna vaovao Ramatoa Lalao Ravalomanana. Fa ahoana ho miditra amin'ny birao izy de zao ny ataony fina. Bon, miaraka amin'ny ialako tsiny io koa tonga amin'le fitenena ampianaro ny zaza indraindray a. Fa miditra birao izy zany. Fa inona zao tony? Fa ino tony? Fa ino tony? Bedibedesany zany le Ramatoa Lalao Ravalomanana tam'le nitsidika ny commune ny hôtel de ville izy tamin'ny tapabolana zany zay. Satria tamin'ny herinandro tao alohany ty. Nisy herinandro roa zany zay zany hoe tany amin'ny il y a 15 jours de cela tany zany tany amin'ny 10 andro tany hoany angambany izy iny. De nitsidika ny hôtel de ville izy na tamin'ny herinandro lasa iny mialatsiny fa tsy ananako na 10 jours na 15 jours teo zany zay. Tamin'izay fotoan'izay izy nitsidika ny lapany tanàna. De miditra amin'ny biraon'olona izy zany. Fa inona zao ty? Fa inona ny asanao? Zao ve de mba mety? Tsy mety mihitsy zao. Miaraka am'le hoe satria moa izy mbola tsy nandray fahefana zany tamin'izany mbola tsisy passation officielle de ozy izy hoe andefasako olona ianao manara-maso ny ataonareo ato fa tena tsy mety mihitsy zao. Zay Lalao Ravalomanana zany efa nahazo an'le toetrambadiny izy zany. Na mpanao gazety ara moa mimenimeny hoe mba nangataka interview mpanao gazety hoe mba hangataka afaka miresaka aminao fe tsy manam-potoana mbola miasa zao. Ozy fiteny tanora zay tarapoka siniao an'le mpanao gazety seka tany. Bo menamenatra zany de niala le mpanao gazety fa satria tratra ny valy teny tonga de baraingo. Anaka ny valy boraingana moa zany de anavina takan'izany. Mbola miasa zao tsy manam-potoana. Ozy Ramatoa Lalao Ravalomanana. Miditra amin'ny birao amin'izay izy zany. Inona ozy ny asanao? Mantsy an'le informaticien zany ny asan'le olona. Teo amin'ny ordinateur izy zany niditra Ramatoa Lalao Ravalomanana. Manao inona ianao izy? Manao saisie ozy le tovolahy zany. Manao saisie. Fa maninona ianao manao saisie fa inona ny fahaizanao? Informaticien ozy le bandikely. Ka le izy tao amin'ny direction des affaires sociales. De ozy Ramatoa Lalao Ravalomanana hoe fa inona ny ataonao informaticien atao amin'ny direction des affaires sociales? Ianao nga nanao sociologie? Bon, za tompoko mpanao saisie zany hoe ohatrany hoe zany manao secrétariat informatique an'izay zavatra tapaky ny sy zavatra zay traitement informatique rehetra zany direction des affaires sociales. Iza le directeur anareo de natsona le directeur. Mba teneny kely le mpiasanareo ato mba jereo kely fa tena tsy mety mihitsy a. Misy olona ve informaticien de miatao miasa ato amin'ny directeur des affaires sociales, direction des affaires sociales. Ka tsy azony zany le izy bon tsy menao tsiny izy. Misy olona ve informaticien de tena tsy mety mihitsy zany a. Miasa ato amin'ny direction des affaires sociales. Nefa efa nazavaina azy zany hoe un traitement informatique no ataony zany hoe manao saisie zany teo manao saisie ana texte izy zany teo zany hoe kirakirany zay lafiny informatique ao amin'ny directeur ny affaires sociales. Ohatrany hoe ianao zao misy ministère ny finance. Fa ao anatin'ny ministère ny finance de misy natao hoe directeur ny système informatique DSI mifilaza azy. Mikirakira ny lafiny informatique rehetra izy ao amin'ny ministère ny finance. De ianao ve de ametra-pantana iny fa ianao io nga nianatra comptabilité na nianatra inona moa finance et gestion tena katsonga ianao inona ny ataonao atao ministère ny finance? Ohatr'izay zany le mampiome le ridicule de l'histoire zany. Na mindraso mbola apiko indray azavoantsika azy tsara. Ty zany Free FM ty. Radio zany ny atao ato. De manontany azy zany ny olona tsy avelany etsy zany fa inona ny ataonao ato? Za tompoko femme de ménage ohatra zany. De tena zany hoe tinga radio inona nataonao femme de ménage ato? Ohatran'izay mihitsy le zany hoe tsy azony Ramatoa Lalao Ravalomanana zany fa anatina direction anankiray misy
karazana asa kely madindinga fa tsy voatery hoe olona nanao sociologie ihany manao miasa ao anatin'ny affaires sociales ny direction ny affaires sociales nefa n'izy efa niofana nandritra fiofanana avolenta nandritra ny 5 andro tany Allemagne de gaga ny tena ao anatin'le izy fa bon ka tsy maninona fa ekeny zay satria zay no fidiny vahoaka malagasy etre mety zay sady efa izy efa PDG ny tantanany orinasa ty koa to efa PCA ihany koa inona zany ny zany ny fanontaniana petrako de hoe inona zany no atao ao anatin'izay situation zay zany mandika zany ianao anatin'izay situation zay ny aloha ny conclusion-ko voalohany de ny hoe nitsotra indrindra miala tsiny amintsika vahoaka n'Antananarivo tsy hoe nitsotra indrindra fa ny mazava indrindra le plus évident zany de isika ihany no nanome ny tenatsika olona mpanao didijadona nous sommes donnés à un dictateur tamin'ny alalan'ny safidana ataotsika iny aza miteny hoe zay tsy nifidy any marika Ravalomanana za zany tsy miteny an'izay nifidy azy zay nifidy any candidat hafa aza miteny hoe zay tsy nifidy any marika Ravalomanana nareo 7 isan-jato fa izay tsy nififidiananareo zay indrindra no mahatonga anareo hoe vous aussi vous êtes donné à un dictateur fa raha tsy tianao ny marika Ravalomanana ma dictateur azy rehefa ny raha nandritra nahitsy zany nandritra ny fitantanana nandritra ny fitaona teto amin'ny firenena de ny se mobiliser ianao nandeha nifidy tamin'ny faraiky amin'ny 3 volana jolay fa ianao tsy nifidy io zany zao tsy manana zo imenimena satria ianao aza tsy nisitraka ny zoanao de manaiky ianao zany an'izay hoe misy dictateur naveritsika indray zany le mpanao didijadona efa nalohany vahoaka tamin'ny taona 2024 de isika le même vahoaka io vahoaka io ihany mamerina an'izay zao ny tantara teto mbinitsorana evison ny vahoaka malagasy io zany de mpanao fahatsoana foana de avy eo izy tonga sainy amin'ny adisony de mamerina an'izay adisony zay indray ka ny président Philibert Tsiranana ny menimenina ny olona tamin'izany président Philibert Tsiranana zany fa nilatsaka ho fidiny Philibert Tsiranana mbola nahazo 20 isan-jato na 20 isan-jato mahery fotoana foto aorianan'izay de naonga ny vahoaka zany nifidy azy hatrany amin'ny plus de 80% zany hoe raha ohatra zany nisy olona zato teto amin'ity firenena ity de ny 20 amin'ireo zany nifidina ny 2 amin'ny 20 na plus de 80% nifidy any Philibert Tsiranana daholo fa fidy enim-bolana taty aoriana ilay vahoaka nirohatra ny fidy any Philibert Tsiranana ihany no nanonga anazy teny amin'ny 13 Mai zay tsika vahoaka malagasy tsika ho masochiste tsika tena tia mahasoafinaretana amin'le fampijaliantsika ny tena tsika naonga tsika indray ny amiral Dideratsiraka tamin'ny taona 1 naonga tsika ny amiral Dideratsiraka izay tsika ihany no nifidy azy nametraka azy teo de naonga tsika izy tamin'ny taona 1 de rehefa avy naonga tsika izy tamin'ny taona 1 de nobitsika sy ny deraitsika indray izy ary naveritsika teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 1 zay le vahoaka malagasy de gagela ora maro sandy de toizany naonga tsika nifiditsika marika Ravalo leo an'ny Dideratsiraka ndray tsika de otsika tamin'ny 2002 hoe nao ndray marika Ravalomanana ny fidiny ka namonotsika tena mihitsy nisy olona tapatongotra mihitsy tamin'ny 2002 tolom-bahoaka zao sy ny sisa tamin'ny 2024 napiakatra ny marika Ravalomanana teo nedivatsika amin'le olona efa naveritsika teo ihany tamin'ny 9 le olona naveritsika de tamin'ny taona 2024 amin'izay le olona naonga tsika zay tsika malagasy fa rehefa dinihana zany io fiainandraha malagasy io de tena zay ihany ny conclusion nous sommes tellement masochiste tsika zany tena tia mampijaly ny tena tsika ka efa hoe aprisiana ndray zay olona andeha ampijaly atsika ataovy efa tena tiany io vahoaka inona ny tiatsika vahoaka malagasy nena tena mahasoafinaretana mihitsy rehefa ampijalijalian'le mpitondrana io de alefaso ry mpitondra fa zay ngeny zay tiany vahoaka ngeny atao ka tiany vahoaka io ampijalijaly tiany vahoaka io manana dictateur io manana mpanao didijadona io de ataovy zay de nirohatra daholo tsika malagasy nifidy any marika Ravalomanana tamin'ny taona 2024 de nirohatra daholo sika malagasy nanongana ny marika Ravalomanana tamin'ny taona 2024
tena eran'ny Madagasikara ngeny mouvement nanongana ny marika Ravalomanana en 2009 aza donoiny zany tsy nisy renivohim-paritany na renivohitry ny faritra na toerana ngezangeza teto amin'ity firenena ity ka tsy nisy fidinana an-dalambe na hetsika nanaovana ny fanonganana ny marika Ravalomanana hatrany Akalamavony nge ka nisy iteneniny hoe tramina district kely aza de nisy Moramanga rehefa toerana teto amin'ity firenena ity ka hoe misy ataontsika hoe le bebe zany tsy hoe le bebe fa ohatra hoe zany tsy voatery hoe chef lieu na région zany na chef lieu de district fa de raha vao nisy toerana zany nisina hetsy-bahoaka nisina vahoaka zany de nisy hetsy-bahoaka daholo tamin'ny taona 2024 zany hoe tena un élan populaire goavana be fiaraha-mientana vahoaka goavana be zany tamin'ny taona 2024 nanonganana ny marika Ravalomanana de tena nketsika sy fitiavantsika n'le fampijaliana ny tenantsika le masochisme tsika de isika indray no mamerina ny marika Ravalomanana tamin'ny alalan'ny fifidianana ny vadiny tamin'ny taona 2024 de zao sahatsika de efa menimena le mpiasan'ny commune hoe tena gravy ato madame Lalatina tena gravy ato misy katramin'izany eny hoe ohatray inao ve mba vehivavy ohatrany de zany ny tao fa vehivavy ohatrao ihany ve nitenenao de braonao zao maimbo indrindra tamin'ny idirako tato ahoana moa zany tena mirabese olona mihitsy ny zany de nisy an'izany ka tena nisy an'izany mihitsy inao ve mba vehivavy ino zao tony carton tony archive reo tsy mila mahita andreo tsony ary mba diovy ny braonao fa braonao ohatrao ve de ianao ve vehivavy ohatrany de braonao zao maimbo indrindra tamin'ny idirako tato izy de gaga ny tena de menimena le mpiasa ho gravy any ato madame Lalatina tena gravy any ato de oza hoe ohatray kotsitsika ihany ve mifidy an'le olona tioko maninona ary ny gravy ahoana izy raha mbola tsy mandray ny asany akory maika izy fa de mazava ho azy zany fa raha matola aloha Ravalomanana manasony taratasy tahaka ny hoe mpanasony fotsiny fa andriamatoa marika Ravalomanana no handray ny fanapakevitra ary hitantana ny commune niteny an'izay izy fa tsy za Lalatina ny mamorona iladi vavany no niteny an'izay tamin'iny valandresiko ampanao gazety zay nataony tamin'ny herinandro lasiny zao izy ozy nanontany zany le mpanao gazety hoe andriamatoa marika Ravalomanana ny olona miteny hoe ny opinion publique ozy le mpanao gazety miteny hoe enao no tena hitantana n'ity tanànan'Antananarivo ity fa tsy nivadinao de ozy izy hoe matoa miteny an'izany ny opinion publique de marina zany ohatray kaka ho any tena marina ozy zany de toizana inona ohatrany hoe am'izany de normal zany ino maninona mosiko raha tsy zangy ozy tsy lany teo izy matoa ny olona mifidy azy de mifahafantarany olona na hoe eo ako efa sady président de la république ako nefa sady be ny tanàna zany hoe manana ny faiza manao hitantany ka matoa ozy mipetraka eo matoa ozy ny olona nifidy azy de noho iza zay raha tsy nisy ana aloha de tsy ho lany mihitsy izy hoy marika Ravalomanana tena mirabese zany manambany an'le olona zany manambany an'le vadinao vadinao ve de ataonao an'izany c'est quand même la mère de vos enfants bon zay moa zany izy roka marika raha matola aloha Ravalomanana reo manaiky ohatrany anjelika ery izy miandro ny vadiny miresaka manaiky izy tsy maninona zany zary ndray raha tena miteny an'andriamatoa marika Ravalomanana monsieur le président aloha mihitsy izy atao hoe monsieur le président bravo ary tohizo tompoko tohizo fa ny antony tenenako hoe tohizo de zao tia ny vahoaka malagasy zay tia ny le vahoaka n'Antananarivo nge zay nge ny tedaviny izy menimena hoe tsy mila jadona tsy au contraire tena tia jadona io ataovy andriamatoa marika Ravalomanana rehefa naseho amin'ny marika Ravalomanana mampitandrina andreo efa nampitandrina nge izy tadidintsika tam'izany izy mbola tsinitsinina kory nanao valandresako amin'ny mpanao gazety izy teo amin'ny Carleton de efa nampitandrina mivantana mihitsy izy andreo karana nampitandrina ny karana hono izy de naveriny ndray zay fampitandrema zay fa tsy niteny karana tsony kosa izy lo maly fa de hoe mampitandrina andreo manoditra tany tsy ara-dalàna izy zany io no andray an'le andraikitra tsy hainao izy ho na inona
ary za ty apriska azy hoe atao rapitso indray prime ministre sy ny filohan'ny république indray mba atao fa ohatrany mety ange le izy Andriamatoa Marc Ravalomanana alefaso fa aza manana scrupule amin'izany mihitsy ianao aza sina etadama mihitsy Andriamatoa Marc Ravalomanana fa alefaso ary ny tena marina sao de mba ela loatra le andro 2018 sina fa sao de tokony tonga avy New York Andriamatoa Ravalomanana mampiana de manao sony taratasy hoe aloha ianao Andriamatoa Marc Ravalomanana atao président de la république mihitsy ho an'ny fafinaretan'ny vahoaka malagasy satria vahoaka malagasy ange tian'le izy vahoaka malagasy tian'le ampijaliana tian'le dictateur tian'le mpanao dijatana tian'le zavatra hafahafa ohatrany azavaiko zany mbola misy ihany mijustifie ny fihetsiky Marc Ravalomanana hoe tsara mihitsy hono nampitandrema Marc Ravalomanana andreo mpanotitra tany tsy ara-dalàna rehefa tsy ara-dalàna kosa de ataony fa tsy misy micomprendre mihitsy tsy misy miezaka manakatra koa hoe fa inona moa izy eo mampitandriny eo ka zay le teneniko hoe mety am'le vahoaka malagasy de alefaso Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana alefaso mihitsy ary ny tena marina aza de zao na era-jonary mampianina koa rehefa manaiky an'izay era-jonary mampiana aleo mihitsy raha ngatonga de Andriamatoa Marc Ravalomanana natao mitondra n'ity firenentsika ity ary io de efa nitenentsika foana tsy nitakona fenina ho azy fa nitrahirana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny conscience-any trahirana Andriamatoa Marc Ravalomanana ny zavatra niteneniny trahirana le tena zavatra tao anatin'ny lohany zany le zavatra niteneniny tamin'izy tonga tamin'ny volana oktobra tamin'ny herintaona hoe za tsy andro 2018 zany de io izy io tsy miandro 2018 ani Marc Ravalomanana ary mbola vao mainka napiny tamin'ny herinandro hoe zany be ny tanàna zany de président de la république ihany satria izy moa zany tena mihevitra ny tenany mihitsy zany fa izy ny be ny tanàna tena izy ny maire de la ville d'Antananarivo fa tsy ny vadiny amin'ny Marc Ravalomanana zany ny vadiny be ny tanàna mira be ny tanàna zay zany raha tsorona le izy mazava be zay de izy io mbola nametraka indray satria izy zany vadiny be ny tanàna mira be ny tanàna ary be ny tanàna hoy rehefa be ny tanàna Antananarivo de mira président de la république dikan'izay nge zany efa mieritreritra ny tenany fa président de la république Marc Ravalomanana ary profony zany namezany baiko amin'ny pahabe maso baikobaikony sy ny tenitenenana amin'ny pahabe maso ary nangatahany demande d'explication tamin'Andriamatoa Rivo Rakotovao tamin'ny omaly iny raha tsy président de la république ianao tsy afaka manao an'izany ministre d'état ary le ministre d'état raha ny logika tokony tsy nanao an'izay tokony tsy nanaiky an'izay fa matoa nanaiky izy de efa manaiky izy zany ny supériorité any Marc Ravalomanana nampitahina amin'ny hiérarchiquement parlant zany resahako zany de efa manaiky Andriamatoa Rivo Rakotovao zany de nanome fanazavana de hitanao ohatran'ireny le hoe miala andraikitra zany ny mpiasa matetika zany rehefa antaniny lehibe any de miala amin'ny andraikiny hoe miala tsiny monsieur le président fa tsy fatako io fa mety ihany angamba nanao an'io de ohatr'izay mihitsy le attitude n'Andriamatoa Rivo Rakotovao hoe miala tsiny Andriamatoa président Marc Ravalomanana fa tsy za mihitsy namea ny autorisation io fa ny apipa amin'ny andraikitra an'izany or ny apipa eo ambany fiahiny fa zay le teneniko hoe manaiky izy zany amin'izay fihetsiny sy ny teniny sy le tranga sy omaly hoe en retrait izy mitaha Marc Ravalomanana raha ny fijoroana tao anatin'ny valandratsika mpanao gazety manaiky izy fa Marc Ravalomanana no lehibeany zay ny zavatra ny tranga omaly de zay zany le zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ozy moa mifanotaniko to hoe inona no atao fa lisy tsisy atao satria zao tian'le vahoaka malagasy io fijaliana izay mahazo azy io ozy misy namana mpanao famakafakana izay namana mpanao gazety teo aloha ihany moa toavina Rahalambo mahay hoy izy indray andro zay tamin'ny interview-any tao aoriana kely ny fifidianana be ny tanàna iny hoe les malgaches comprennent mal ce qui leur arrive hoe tsy tena azo ny malagasy tsara zany hoe inona moa zany io zavatra mahazo azy ankehitriny io le tena zava-doza iainana eto amin'ny firenena tsy azo ny malagasy tsara fa za akoatra n'ilay mpanamby Nsorana Evison te eritreritra hoe tsy hoe ils comprennent mal tsy hoe tena tsy azony tsara fa tsy azony mihitsy ils ne comprennent pas du tout ce qui leur arrive tsy azony malagasy mihitsy hoe inona ny zavatra mahazo azy de tiany sady ekeny de ohatran'izay le izy ka io tsy misy adevitra betsaka azo atao fa io tonga amin'le fitenenana hoe aza miana-kendry zay hoe andao avotany ty firenena ty ao anatiny zao zava-misy zao io de tonga amin'le fitenenana filazako matetika tsy mandatsy amintsika voaka malagasy efa ny tenanareo an'izay manko tamin'ny taona tadidiko mihitsy Nsorana Evison vita fifidianana taona 9 sy 10 mbola piasa na radio Antsiva tamin'izay fotoana izay
de ozy ako mantsiany vahoaka n'Antananarivo moa indrindraindrindra ny tena nitenenako tamin'izay satria vahoaka n'Antananarivo io no nahenony antsiva sady vahoaka n'Antananarivo mbola ny plébiscité ny Marc Ravalomanana zany hoe mbola ny fidy maro an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2004 3 Desambra 2004 ny fifidianana tamin'izay de niteny ako ny alina 3 Desambra 2004 tamin'ny onjam-peo zao no niteneniko tamin'ny vahoaka malagasy tamin'izay fotoana zay vahoaka n'Antananarivo tamin'izay fotoana zay tadidiko tsara mihitsy mbola piasa ny radio antsiva zao no niteneniko tamin'ny vahoaka malagasy io any safidinareo de assumeo iantsoroa zany ekeo fa nanao an'io safidy io nareo de aza mitaraina fa naverinareo eo amin'ny toerany zany ilay mpanao didijado natao hoe Marc Ravalomanana nomenareo deuxième mandat na mandat faharoa fa zao hitsanga ary hitoy iamafy kokoa noho izao zay rehetrarehetra nampimemena antsika nanomboka tamin'ny taona 2004 ka hatramin'ny taona 2004 ny tantanan'ny Marc Ravalomanana iamafy kokoa noho zay io amin'io deuxième mandat io satria matsiaro teny izy zany fa hoe légitime indray taoriana le fifidiana tamin'ny taona 2004 de vao maika ibotsombotsina ozy ny fitenin'ny tanora satria mahazo vahana nyanazo vahana aza memena fa iamafy noho izao ny zavatra iainantsika tamin'ny taona 2004 no niteny an'izay tena ohatrany hoe nisy nametsiny mihitsy raha tamin'izay hoe mandatsy lalatiana de mametraka aminareo tsy mandatsa ako tsy mandatsa ako fa efa fantatra hoe izy zany Marc Ravalomanana zany ahoana ny fomba fitantana averinareo moa izy apetrakareo amin'ny fitondrana indray izy akory atao io tonga amin'le fitenena za miteny aminareo de manala ny adito fa za tsy afaka manao ny fahasambaranareo manohitra n'izay finiavanareo manohitra n'izay sitraponareo on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur propre gré ozy ny teny vahiny tsy afaka mihitsy za ve nambana basy an'le vahoaka ry mba ataoko zay mapetipety ny fiainanao ry mba ataoko zay mapetipety ny ty tanàna atsika ty anambana basy an'le vahoaka zany non ny alanenina nametraka hoe ty ry vahoaka ny programme tiako atao ty ny zavatra tiako atao sy ny sisa tsy niheno amonareo fa mbola zavatra hafa ny nataonareo teo ohatra le nitenenako anareo tamin'ny taona 2004 tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ole retsy hitady ange ianareo amin'ny fotoana anankiray hoe tena marina ny lazainy lalatiana tena marina no ny lazainy lalatiana hiverina ho aza fotoana zay fa zao tsy hoe andatsa amin'izay fotoana zay fa etsika samy miandry de samy manatrika ary tamin'izay koa de niteny hoe alefaso Marc Ravalomanana de tena nanjeka ane zany raha nataon'ny Marc Ravalomanana zany nanomboka tamin'ny 2006 ka hatramin'ny 2009 2008 2 ans après monja roa taona monja ny menimelina amin'ny vahoaka malagasy indrindra ty vahoaka n'Antananarivo ty tena efa tsy rariny tsony lalatiana tena azo zao lalatiana de ozy ako tamin'ny vahoaka tamin'ny taona 2004 hoe zay le niteneniko anareo hoe tsy mandatsa ako fa sitraponareo ihany io de mba tonga saina le vahoaka malagasy de ozy izy hoe ao ara fa hitsangana izahay ao ara fa tsy anaiky intsony izahay de nitsangana izy nanohitra ny Marc Ravalomanana izy nanala ny Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana izy zay le zavatra nitranga tamin'iny taona 2004 iny de inona ny zavatra niseho indray zay le teneniko hoe mamitantara rehetra de manaprofo fa manao erreur fa tsy mandinika lavitra zany le vahoaka misy tena philosophe anankiray zay hoe bête et la foule Voltaire no niteny an'izay bête et la foule manaratreny andro manaratreny rano fotsiny ny vahoaka ary zay hain'ny olona mpanao politika ohatrany Marc Ravalomanana azafady Marc Ravalomanana fetsy eo amin'ny lafiny ara politika ary hainy exploiter zay le fidorororony ny vahoaka izay le hoe bête et la foule zay hainy zay de mi-exploiteny zay de inona ny nataon'le vahoaka naveriny ray Marc Ravalomanana na ankolaka aloha fa mety neritritra izy hoe tsy tena mbola izy ange fa mbola mivadiny fa io izy io Marc Ravalomanana de efa mampiseho fa izy mihitsy izy no izy il est l'homme je suis l'homme ozy izy tena nampiseho izy zany de io ndray zany ny tenantsika vahoaka malagasy on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur propre gré tsy afaka mihitsy ako tahaka an'izay rehetra nitranga efa nanomboka tamin'ny tena enina etrerentsika amin'izany angera ripieno
taona 2 sy 4 arivo, taona 9 sy 4 arivo, taona 8 sy 4 arivo, taona 5 sy 4 arivo tsika zao. 13 taona zany tsika de mampijaly tena ngeratsoriny. Tsika vahoaka an'Antananarivo ny teneniko a, miaraka amin'ny marika Ravalomanana io. Fa tiatsika le izy. Tena tiatsika mihitsy le izy de naveritsika indray le. De teny anareo indray hoe aza memenina le rehetra ary zay ny tenenako amin'ny mpiasan'ny commune vao memenina tamiko, vao tamin'ny faran'ny herinandro teo. Aza memenina le rehetra. Ohatray, tsika nge nifidy an'io hoe. Za koa zao azo mbola itenan'ny Ramatoa Ravalomanana angamba ao amin'ny conseil municipal hoe tohizo madame le maire le fiaranao miasa akaiky amin'ny vadinao. Ary raha mety mihitsy de loha ty vadinao ty ngamba natao eto amin'ty fitantanana ny tanàna ty de izy no miatrika anay conseiller municipal fa tsy. Aloha tonga de direct zany mihitsy e. Vazivazy zany zavatra teneniko zany a. Azahoantsika tsara zany an'le le ridicule de la situation. Oui, jereo ny zavatra ataontsika vahoaka malagasy asa raha takatra ny saintsika vahoaka malagasy ny zavatra ataontsika zany. De rovinandray zany zao ny voaiterentenanareo hoe tsy mandahy tsara ankizy malalaka a. Ankizy malalaka zany de ohatrany akaiky mifoky anareo fa tsy hoe manambambany anareo a. Tsy mandahy tsara ankizy malalaka, tsy mandahy tsara vahoaka an'Antananarivo akaiky ny foko a. Fa io ny nataontsika de oza hoe ereto hoe assume hoe. Ozy ny tena namako zay isaky zay matsiaro hoe tsy terena ianao sady tsy mivozonana. Ko zaiko. Tsy noterena ianao sady tsy novozonana ary vahoaka malagasy tsisy nanambana basy ianao teo hoe tsy maintsy mifidy any lalao Ravalomanana ianao na hoe tsy maintsy tsy mifidy ianao raha mba nifidy manko le 70% tsy io ny résultat. Raha mba tsy nisy manko ny fraude sy ny sisa fa nekentsika zay, neken'ny fitsaratsika, neken'ny le système. C'est le système qui a accepté hoe io le zava-misy. De allo ara eretany. De memena de gaga ve tsika raha iteny marika Ravalomanana hoe mampitandrina ako an'izay nanao. Zay mitady anao rambolena manao fanotofana tany. Ka isika ihany ngeny nanome azy an'izay fahefana zay. Isika ihany napititra tao anatin'ny sainy hoe izy io ka ohatra ny efa président de la république mihitsy. Mety itenareo zay kosa very lalatina de nanao an'izany. Ka izy nge miteny ary efa niteneniny zany hoe izy ony tamin'ny mbola tsy misy fifidiana akory tamin'ny octobre 2014 de efa nieritreritra izy ray. Fa izy tsy andro 2018 zany. Fantatrao tsara izy zany fa hiverina anao conquête ny pouvoir, hiverina haka fahefana zany marika Ravalomanana. Fantatrao tsara, fantatrao vahoaka malagasy tsara zany. Fa mbola nataonao ihany. Mbola nataonao ihany. Za kosa aloha de miteny hoe bravo monsieur marika Ravalomanana. Tratranao ny tanjonao, alefaso hoe. Alefaso mihitsy. De mety itenareo mba tsy rariny kosa ny ataon'ny lalatina fa tena latsainy le mpiasan'ny commune ato rehefa tsy mifidy azy. Tsia! Tsy lenao tsy mifidy mihitsy ny latsaiko sady tsy mandatsy e. Fa te hiteny fotsiny hoe non, assumeo ny andraikitrareo. Il est temps mety mba fotoana kosa ao atongavanao sainy. Atongavanao vahoaka sainy. Fa rehefa tsy tonga sainy ianao de mbola amerina ihany zay tantarany tantaraiko zay Philibert Tsinanana didy eratsiraka marika Ravalomanana. Very 40 taona nge zany tsika, 40 taona mahery tsika malagasy indrindra tsika eto Antananarivo mitergiverser amin'ny trangan-javatra takan'izany. Manina moa izy teo? De mandrora amin'ny tsy lany eo foana tsika vahoaka malagasy mandritra ny 40 taona, 40 taona, 40 taona, 72. Atalohan'izay fividianantsika ny Philibert Tsinanana 71. Zay zany tsika vahoaka malagasy. Tsika zany ny tena mandroso mihemitra ozy ny fiteny. Ty tsika mihitsy a. Manao adisona kely tsika de tsika ihany mirattraper an'le adisona tsika de mamerina adisona indray. Mamerina adisona indray mandeha ianao de c'est humain. Ozy le fitenena zay l'erreur est humaine. Fahadisona zany ny olombelona manao azy daholo a. Tsisy mametsina anao vahoaka malagasy amin'ny fahadisona. Mamerina fahadisona indroa ianao. Tsy afaka hiteny kosa ngamba eny mbola tsy na ihany iny. Fa sakao am'izay. Première erreur tsy maninona fa l'erreur est humaine. Fahadisona ny olombelona rehetra. Fa fahadisona faharoa. Bonjour les dégâts ozy ny fitenenana zay. Dikan'izay iantsoroy am'izay le zavatra tsy mety fa zay ny sitraponao. Zay ny sitraponao vahoaka. De aza memena hoe hiakatra ny rano rehefa tonga amin'ny fahavaratra de avy indray ry facebookers rehetrarehetra hoe grave le rano miakatra. Aza menimena amin'ny embouteillage zao vao misy namana mampita hoe mitohana efa ho adiny roa zay ny lalana avy any Anosy Zatoany Magaty fa asa na misy mamboatra tetezana na manao tatezana na le pont na la pont manko mitovy ihany. Tatezana. De mitohana be ao. De ozy hoe raha pitsy afaka pitsy mbola tsy ho voavaha io problème ny embouteillage satria zala latina.
ny teny anareo an'izany hoe za vao tonga eo de manana efa misy plan an'izany ange tao amin'ny commune hoe zao ovaina fotsiny ny orientation n'io lalana io ny sens unique ny paoziny ny toerana misy ny rond point sy ny sisa mbola tsy mamboatra lalana vaovao kory de efa azo ahenatra any amin'ny raha 10 minitra en moyenne ny laninao amin'ny fitoanany fifamoivoizana amin'ny aksa anankiray tena enjana ahenatra any amin'ny 3 minitra sisa ilazana amitsika zany hoe manena ny fitoanany fifamoivoizana de azo atao ary misy planina am'izany fa mba olona mba hoe nisy étude natao zany nisy fanadihadiana natao fa ozy atsika alony anay le olona tsy miteny aminay tsisy ninina tsy alony anay le tsisy any ozy tsika vaoka malagasy inona koa ny rarahinay an'izany programme lalatiny zany fa alony anay le tsisy any le retsy mampiomena atsika vaoka malagasy tena miomeo any tena sady mimeny tena zany manongo tena lozanao ry fireneko ozy mivoalazany baiboly zay miteny lalatina hoe zao ny atao amin'io ary tena nanana drafitra efa nahitana partenaire teo amin'ny setraresam-pirenena mihitsy izahay tatao anatin'ny freedom ary zay no anisan'ny andraikitra natao voalohany zao vao manomboka oktobra zao mandraba tonga ny amin'ny filatsahan'ny orana amin'ny volana desambra ao anatin'ny 3 mois zany hoe tena plan d'urgence mihitsy mba hialana amin'le tondra-drano nanana an'izany hevitra zany lalatina miaraka tamin'ny freedom tena nazavany zany atsika voatsika tsy mila an'izany zay lalatina zanazavana an'izany zay fa zay tsy mila alony anay le tsisy manazavanay reny ihany ka narapitso raha mbola tondraka ihany rano de mety aminay zay ozytsika vaoka malagasy de menomenina ve tsika hoe grave ty fitoanany fifamoivoizany ty le retsy de menomenina ve tsika grave hoavy ty orany ty imenomenina ve tsika grave ty maloto eto Tananarivo renivohitra ty za lalatina nanana programme ny teny anareo anatin'ny 2 volana de voarokako ny fako ao anatin'ny 2 volana satria efa nanana mpiara-miasa ihany koa izay partenariat public privé avy hatrany de vonina nanomeny camion ben mba tsy ilazana ihany koa ka le mpanofa camion de mba fantatritsika moa fa 2 millions isaky ny camion isan'andro ny vola avoaka ny commune zany hoe vola alohatsika zany io amin'ireny ofana camion reny za lalatina nefa nahita mpiara-miasa ary tena efa spécialisé amin'izany resaka fanadiovana tanàna zany tamin'ny nosy manodidina atsika amin'ny nosy manodidina atsika eto zany hoe vao tonga teo amin'ny tanàna de efa nanafatra n'izany camion ben zany tsy nalohatsika vola tsy nataotsika ninninina fa tonga de afaka tonga teto tao anatin'ny 2 volana nadio ny tanànanao fa ozy ianao hoe tsy mila an'izany zay ry lalatina fa ny ilainay de le olona tsy miteny tsy mivolana aminay reny ihany zay tsy mila an'izany fa aloha zay hiaritra tao anaty amin'ny fako sy ny maloto sy ny embouteillage sy ny sisa akory moa ataoko za nge mitoy ny fiainako zay le niteneniko anareo mitoy ny any fiainako mitoy ny asako zao amin'ny teny tsara mafy natrananao niala sasatra niaraka amin'ny vady amanjanako niaraka amin'ny mpiara-miasa amiko tato am-piasana mais ma vie continue zany hoe tiako azo anareo tsy vomafy mihitsy ako raha ohatra ka tsy tonga tao kendry nalala ny anarana zay lalatina fa resy aizy mangina ve fa resy zany manko ny ataondry zareo zanaky dada no ny tena tsy manana problème mihitsy fa ny fiainako mitoy fa zao tamin'ny alalan'ny fividianana iny zany nametraka taminareo hoe vonina hiasa ho anareo tsy ekenareo moa zay fahavononako zay akory ataoko ohatriko za raha mba tsy misahirana za efa saika hisahiranao anareo raha tsy nekenareoko tsy avelo anareo zay le filaza mialatsiny ohatrany hoe masika le fiteniko tsy avelo anareo fa tiako tenenina zany hoe tsy manana problème mihitsy za lalatina tsy olako mihitsy zany mbola mivelona foana ihany lako tsiny lako foana fa za koa raha pitsona hoe tsy manao an'ity asa ty tsony mino fa mora hita asa satria ny tena mba manana diplôma fa tsy hoe tsy nianatra na eto na any velany zany tsy overy zany amin'ny diplôma zay nananako amin'ny fianarana zay nataoko amin'ny traikefa zay mba azoko ihany koa fa isika vahoaka malagasy ahoana isika eto Tananarivo ahoana le tanàna ahoana mendrika an'izao ve tsika de zay le natonga le fehany zay rehetrarehetra izay de hoe tsingenge on a le maire que nous méritons on a les dirigeants que nous méritons tsika nge le mpitondra mendrika tsika nge no azo tsika zay zany ka tsy mendrika anareo tokoa moa ny tena tsy maninona mihitsy zany tsy olana mihitsy zany mitoy foana ny asako raha pitso azo afaka pitso anangana amin'ny parti politique ko anao ny asa zay mifanandrify amin'izany ako fa zay le teneniko anareo za tsy afaka angataka za ve ande ianao ve teo teneniko mangididy ve anao fa okoriko
ary pira noho zay ao ianao tsy maintsy akoriko fa mangididy za tsy afaka anao anareo an'izany mihitsy ka andeha anao menasy anareo na andeha andrahoana anareo tsy maintsy mifidy ahy ianareo fa ambanako basy nomeko safidy malalaka ianareo nomena safidy malalaka ianareo de sanareo zay tsy mila lalatiana ok allons-y tsy olana toy foana amin'ny fiainana toy foana ny asa mandraraha non ino non za kosa nge za kosa mirendre hommage zafady manaja ny safidin'ireo olona raha ny chiffre ny tribunal administratif de 55 000 ny fidy manaja tena miondrika ampanajana ary misaotra ary éternel mihitsy ny reconnaissance ko am'izay mifidy zay fa tsy zay le tiako tenena fa ohatrany hoe ankapobeny zany ny fahobeny fa aza matsiary tena hoe voadony ianareo zay kosa nge lalatiana ny fidy anao de ohatrany latsainao koa satria ataonao tambabe le zay moa zany le système démocratique hoe ka tiany lany zany de zay zany le izy zay le apetrako amitsika ao anatin'izay resaka mbarako zay ka ino moa natonga an'izay resaka zay de fehany de hoe menina ve tsika raha io nataony marika Ravalomanana ankehitriny isika ny natonga an'io tsika vahoaka malagasy ny natonga an'io fa tsy olo-kafa akory ka hoe itsika zany afaka manana droit andeha menimenina ao anatin'izay non tsy afaka memenina mihitsy ntsika ary mbola za koa raha mbola hiteny hoe mbola ho aizany mbola aizany azo atsika ao anatin'le izy tre mbola vo nasangenareo amakiko zavatra kely anankiray misy fitenenan'izay manao hoe ary mampatonga saina zany mampieritreritra zany hoe l'ignorance et la bêtise du peuple font la force du dictateur zany hoe ny tsy fahalalana sy izay fidorororony ny vahoaka izay no mampatanjaka ny mpanao didijadona anankiray l'ignorance et la bêtise du peuple font la force du dictateur ka aza memenitsika ka zao ane etre zay le nitedavitsika de miassume miantsoroka raha petsy afaka petsony hoe marika Ravalomanana anao sortie médiatique hafa indray de mbola mihoatra noho zay indray no ataony lasa memenitsika fa tena atsika bravo monsieur le président bravo monsieur le maire bravo monsieur le mari du maire qui est égal monsieur le maire et est égal monsieur le président de la république tsy manina allons-y fa tsika vahoaka malagasy raha tonga saina moa tsika araba soa araba tsara tsy tonga saina moa tsika akory tao miantsoroka zay ny tiako tenenina betsoana amin'izao mikasika an'iny resaka iny